Faly miarabantsika tsy ariariavindray atratra ity alakamisy maraina fa 5 volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao tombonandro zao hatrany. Misaotra anany koa izay manjo manaraka tsy tapaka fandraisana ten'Andriamanitra eto dia ny rariana dia tondratsoa vokatsoa antsika ny fianaran'ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny deratsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra ny tanitro dia raina era-po era-tsaina ianao izay manome ny fahavelomana ho anay ary ny mihazona anay hatrany ho ao amin'ny fahamarinanao. Mangataka aminao mba hamela ny fahatsoana sy ny akay rehetra ary koa mba ny irinay dia ny tantananao anay hatrany mba ho amin'ny marina hatrany izay ary eseho lahatra ny fonay mba ianao no anjaka anatinay ka tsy hisy asakana tokoa anay amin'izay rehetra napetraka ao. Mangataka aminao momba ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, omeo azy ny fankahirezana avy aminao ary ny fovato vao fonofo. Tonoana sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe ny sabata natao ampifandrindratsika amin'Andriamanitra. Raina amin'ny Marka 2:7-20 manao hoe ary hoy izy taminy ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona ho amin'ny sabata. Amen. Rehefa nampaingaina ho nandika ny sabata Jesosy tao Betesda dia niaro teny izy tamin'ny fanambarana fa mifandrindra amin'izay ataony ray ny asany. Ny mpianatra indray izao no hampaingana maka ohatra avy amin'ny testameta taloha ho an'ny mpiapanga Jesosy dia ohatra mampiseho fihetsika nataony izay teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra tamin'ny sabata. Nreharehan'ireo mpampianatra jiosy ny fahalalan'ny soratra masina ary nisy fanomezan-tsiny ny tsy fahalalan'ny soratra masina ny valitenin'ny mpamonjy ka hoy izy hoe tsy mbola nivakianareo va ny teny izay milaza ilay nataon'i Davida? Raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana, nefa mahadiso raha misy omana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary hoy izy tamin'ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Ao Marka 2:17-20 ihany koa dia mamerina an'izany izy tahaka ny ao Matio 2:12. Tsy navelan'i Jesosy handeha amin'izao tsy nanomezany tsiny ny fahavalo ny toe-javatra iny nambarany fa noho ny fahajambany dia diso hevitra izy momba ny zava-kendren'ny sabata. Hoy izy manao hoe fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrapo ny sitrako fa tsy fanaty salatsi-drà dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny anareo. Ny fanompom-pivavahana maro be tsy atao amin'ny fo dia tsy afaka hameno ny fahampangan'ny fahamarinan'ny toetra mahatoky sy ny fitiavana mamy izay ampiavaka mandrakizay ny tena mpivavaka marina amin'Andriamanitra. Ny fanompoan'ny fitiavana no misy tombam-bidiny amin'Andriamanitra. Rehefa bangy izany dia efa nafitohinana ho azy ny fanompom-pivavahana maro be mifandimby fotsiny. Dia toy izany koa ny amin'ny sabata. Natao hitondra ny olona ifandray amin'Andriamanitra izany, nefa raha variana amin'ny fomba-pivavahana mandreraka ny saina dia voasakana ny zavatra kendren'ny sabata. Lasa fanahy-parabiana sy fitandremana ivelambelany fotsiny izany. Fa tokony toetra ao anatin'ny votoatan'ny mandrakariva isika ary ahatsiaro fa natao antsika tokoa izany mba ahafahantsika miray amin'ilay bary antsika. Ingany hoe izany mba ho tanteraka aminao tokoa ka ho fefaliana ho anao ny fanajana ny andro sabata. Amen. Tompon'Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba hampianatra anay hatrany amin'ny sabata ianao ary ampitoetra nay mandrakariva anatin'izany ka hanala ny mety ho fisalasalana rehetra fa ho ka ianao tompony nanjaka. Amin'anaran'i Jesosy. Amen.